Akory aby fiderana no anarako avy eo ampanazava eto Madagasikara. Anio dia nitovy vavy sy mifandrana fahadiovana mandritry ny fadimbolana no resahiko anareo. Fadimbolana? Ie, mbola sarotsarotra ao antsika indrindra fa isika malagasy izany resaka fadimbolana izany. Toa saropady nefa koa mahamenatra. Io anefa marika iray amantarana fa tsy misy olana eo amin'ny toe-bata amin'ny vehivavy iray. Maro tokoa nefa ny olana sedrainy tovovavy rehefa tonga io fotoana io Ao tsy mahafantatra amin'ny vehivavy toe-batany rehefa tonga ny fialan-tsakany. Misy tokoa mantsy ireo zazavavy kely tonga fotoana loloatra ka sahirana izy ireo miatrika izany satria tsy misy mpanoro. Ireo faritra mararena amin'ny vatana moa dia tsy lazainy intsony, ndraindraiky zitin-jitina, kamokamo, sorisorena. Olana ianjadian'ny tovovavy ihany koa ny tsy fisian'ny rano madio isasana. Raisintsika ohatra ireo any atsimo, sarotra ho an'izy ireo ny mahita rano madio. Olana ihany koa ny tsy fisian'ny salaka fanary. Antony mariny tsy ahafahan'izy ireo misitraka izany ao ny olana ara-bola sy ny ara-pahasalamana. Ka izay vorondamba misy no ampiasain'ny salaka. Ka miteraka fitentenana ho azy ireo izany toy ny hoe tsy feno be ve, tsy mibotsina be ve, dia toy izany hatrany anan'izy ireo. Ka noho izany dia mbola kely dia tokony ampahafantarina ny zazavavy kely fa misy fiovana eo amin'ny toe-batany rehefa miala zakany izy mba tsy hampahana ny sarotra ho azy ny hatrika izany fadimbolana izany. Anjarantsika kosa nefa misafidy ny fomba hamitana izany amin'ny zanantsika fa tsy hoe mbola kely izy dia za tsy resaka izany aminazy satria atahorako tsoaziny izany sady menatra be kosa. Dia marina koa fa sorisorena, zitin-jitina, kamokamo mararirary izy ireo rehefa tonga fotoana ka mba hialan'izany anefa dia tokony amporisihana izy ireo hanao fanatanjahantena matetika. Ny fahadiovana ny tena tandrovana indrindra rehefa fadimbolana. Mila madio sy midio lalandavatra any isika mba hitandrovana ny fahasalamantsika. Izany hoe atoro azy ireo izany ny fotoana tokony isasana, ny fanoloana salaka ary ny fampianarana fomba fanamboarana salaka lamba tsotra, mora ampiasaina, ara-pahasalamana ary indrindra miaro amin'ny tontolo iainana izay tsy mena mitaha amin'ny salaka fanary dia asiana fotoana manokana ao an-trano, any am-pianarana, eny anivon'ny fiarahamonina, eny amin'ny hanao aman-jery samihafa ary eny amin'ny tambajotra sosialy hianarana izany mba hialana amin'ilay fampiasana vorondamba izay misy sy ny salaka fanary. Saia maneho maha-izy-izantsika amin'ny fotoana rehetra indrindra rehefa fadimbolana fa aza manaiky ho fanaka malemy. Aleo madio foana mba hitandrovana amin'ny fahasalamantsika. Misaotra tompoko.